Bonjour, bonsoir à daholo tsika rehetra ny tokantrano any manona ny fahasoavan'ny tompo sy ny fiadarany ho amintsika rehetra indray. Trahatra dia an'io tia raha noho ny lesontsika dia ny bokin'ny apokalipsia zany. Marina zany fa mbola ao anatin'ny Daniela toko fafito zany tsika mikasika ilay paralelisma zany amin'ilay apokalipsia toko 7:12. Ka alohan'ny idirantsika amin'izay dia manasa antsika araka hivavaka ary dia anohy ny lesona isika. Vavaka isika. Jehovah Andriamanitra raha io, raha inay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo ianao, misaotra ray fa noho ny fahasoavanao dia mbola nomenao izao fotoana izao zahay ahafahanay miara-mianatra sy mandinika indray ny teninao eto. Tsy efa na amin'ny fahendrena na amin'ny fahalalana amin'ny maha-olombelona Andriamanitra ny fampianarana ny teninao satria tsy tamin'ny herin'ny tenany nahafahan'ny mpanomponao tany aloha ny teny fa tamin'ny alalan'ny fanahinao rery ihany. Ko ankehitriny izay dia mbola mangataka aminao hiasan'ny fanahinao amin'ny fahafenony. Kaokaray ny fanahinao no ametraka ny teninao am-bavako sy ohatsaiko. Aizako mampity zany avoakanao aoka ny fanahinao raha hiasa amin'ny tsiraray avy amin'ny toerana izay noho izao fampianarana izao. Ahafahan'ny teninao mitombo anatin'ny tsiraray avy ka hitondra hery, hitondra fahazavana, hitondra fahasalamana, hitombo avy 30 eny, avy 80 eny, avy 100 eny tompo ka mba amony vahoakanao izay mandray izao fampianarana ny teninao izao. Eny Andriamanitra ray, ity fampianarana ity ihany koa indrindra moa tafiditra amin'izao hoe apokalipsia toko 7:12 izao. Dia halan'ny Satana indrindra ity ary miasa amin'ny fomba rehetra izy anakorontanana ny fampianarana, anakorontanana ny tokantrano, anakorontanana ny asa, anakorontanana ny fianakaviana, anakorontanana amin'ny tsy fahasalamana sy ny lafiny rehetra. Ka ninona Andriamanitra zanatsy mpikalefan'ilay ratsy, hoentina manafika anay na hoentina manafika amin'ny fampianarana. Ninona zanatsy mpikalefan'ilay ratsy tompo hoentina manafika anay amin'ny lafiny rehetra na amin'ny fahasalamana io. Dia aoka raha io ilay rahany zanak'ondrany andevona ny Satana sy ny asany rehetra tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona ary. Lasa ny hafa mandevona ny Satana sy ny asany rehetra ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'izao fampianarana izao, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amin'ny fahasalamana tsiraray avy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay tsiraray avy ny anaran'i Jesosy. Ravy Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy tsy manan-kery tsy manam-pahefana aminay na dia kely aza sy amin'ny fampianarana sy amin'izay masana ny fiainana rehetra. Fefa levona Satana sy ny asany rehetra noho ny amin'ny rahany zanak'ondry sy ny fofinain'i Kristy. Dia raina mandrakizay ny anaranao ray, kalazay ny anaranao ray, mena voninahitra ny anao ray. Izay rehetrareto nefa Andriamanitra ray dia mpanompo tsy mahasoa ihany ary tsy matoky eto anatrehanao. Eny raha io, ninona re fahotana vitanay teo anatrehanao. Na tsy fahamarinana vitanay dia hifonanay aminao ankehitriny. Mifona raha io ny amin'ny elokay sy ny tsy fahamarinanay ary ny tsy fahatanteranay rehetra. Mangataka aminao zay Kristy io, diovy amin'ny rahanao zay Jesosy io. Ho afa-pahotana sasao amin'ny rahanao zay Kristy ho afa-keloka. Dia aoka ray ny fanahinao hitantara anay sy hiviminanay ho amin'ny fahamarinanao sy ho amin'ny fahamasinanao. Sorato am-pony ray ny lalànao ary ataovy an-tsainay. Ka aoka ray ianao ny teny amin'ny teny ity fahanginy izay. Raha misy tsy salama kosa ny tokantrano eny amin'ny toerana izay nohona izao fianarana ny teninao izao, dia aoka ray Jesosy hamindra fony ianao ka nasitrana. Ka aoka ny diakapoka taminao hikitika ny loharanona retina rehetra izay mahazo amin'ny olona izay mihaino izao fampianarana izao. Ka aoka tompo Jesosy io ilay diakapoka taminao hanasitrananao ny aretina rehetra izay hametrahana tanana na hivavahana ny tokantrano amin'izao fotoana izao, na izay voatonona ohatsaina na voatonony vava. Aoka Jesosy io ny diakapoka taminao hanasitrananao sy tsy salama dia ho sitrana izy amin'izao ora sy fotoana izao amin'ny anaranao Kristy. Halleluja, halleluja. Dia aoka ny fanahinao ray ampitoetra amin'ny finoana amin'ny tsiraray avy ihany koa. Inono ny tsiraray avy fa ianao tompo dia velona ary tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ary nanasitrana ianao fahiny dia mbola manasitrana ianao ankehitriny. Dia raina ny anaranao ray io, dia ray ny anaranao Kristy io. Io tenena ray fa voninkaino izay vahoakanao. Ny anaran'i Jesosy na nyratanay izao avaka izao ray teto anatrehanao. Alleluia. Amen. Iroso ary tsika ny amin'ny lesone. Lesona inarantsika zany dia ny resakitsika ny amin'ilay tandroka kely izany. Efa hitantsika moa zany mikasika ilay tandroka kely ny amin'ny hoe ny naturany zany ny amin'ilay hoe
misy visage humain zany hoe misy tavan'olona izany amin'ilay tandroka zany ka hitatsika zany fa io fahefana io zany le tandroka kely io zay misy endrika olombelona amin'le tandroka de zao maneho an'le fahefana ara-pivavahana izany de zany hoe le tandroka nefa fantatsika fa inona le tandroka nefa maneho fanjakanana mpanjaka le visage humain ndray zany na le endrika maha-olombelona maneho ilay hoe natura ara-pivavahana ka le tandroka kely zany miaraka amin'le visage humain zany na hoe endrika maha-olombelona de maneho le hoe pouvoir politico religieux na hoe sady fahefana zany izy ara-politika no ara-pivavahana izany de io moa zany zavatra efa hitatsika izy io tamintsika nianatra le hoe via mifangaro tany manga ny mpanefy tamy manga de ohatr'izay koa nitatsika tany am'le via mifangaro am'le tamy manga ny mpanefy tamy manga satria le via manohy an'le fanjakan'ny fahefana romanina zany ary ilay tamy manga mpanefy tamy manga maneho an'le fanjakana ara-pivavahana ihany koa izany ka eto zany no jerentsika indray amin'ity ity de resakitsika ny am'le hoe ny fotoana nahatongavana ity fahefana ity zany ity fanjakana ity fanjakana ara-politika sy ara-pivavahana ity tamin'ny fotoana inona no nahatongavana izy ity de raha mivakitsika le teny de hoe ity fantatsika tsara fa le tandroka folo de nipotra taorinan'ilay fanjakana vy azafady le tandroka folo de hitatsika teo amin'ny lohan'ilay bibidia mahatsiravina izany ary tandroka folo izany hoe nipotra io taorinan'ny fanjakana romanina izany ka ny zavatra hita nefa de zao tandroka kely ity indray nefa niavaizy izy ity nipotra tamin'le tandroka folo zany ty tandroka kely ity zany hoe taorinan'le tandroka folo no nipotrana izy ity zany fantatsika tsara nefa fa raha vao miresaka tsika hoe tandroka ao anatin'ny soratra masina na ao amin'ny bokin'ny Daniela ny apokalipsy de miresaka iny zay miresaka hoe fanjakana na mpanjaka ary efa nianarantsika teto any koa zay hoe ilay tandroka folo maneho an'izy de hoe maneho fanjakana folo ireo de ireo le fanjakana folo nandimby ilay empire romanina tandrefana zany na hoe empire romanina de l'Occident satria fantatsika tsara fa ny empire romanina de nizara roa lasa nisy ny empire de l'Occident nisy ny empire d'Orient ny empire d'Occident zany hoe ny empire tandrefana ary ny empire d'Orient ny empire tatsinanana de ireto tandroka folo reto nefany nandimby ilay empire d'Occident zany na hoe ny empire ny tandrefana nandimby ny empire romanina ny tandrefana zany ity tandroka folo ity de izy adolo moa reo tandroka folo hitatsika reo zany fefa nianarantsika teto le izy fa mamitana fotsiny de hoe les francs fanjakana zany maneho ny fanjakana frantsay io les burgondes io zany aty amin'ny côté atsinanan'ny la France aty no misy anazy io les allemands maneho ny Allemagne am'izao fotoana zao tam'izany moa zany le territoire kely fa niova foana io zany araka ny siècle nisy zany de na ny velatra izy na ny ena ny abean'le territoire zany fa tsy ohatran'le territoire hitatsika am'izao fotoana zao ny faritra ny Allemagne ny Vandale indray hitatsika taty amin'ny nord-ny Afrika zany na taty amin'ny avaratry ny Afrika zany amin'ny faritra Tunisie zany misy an'ny Vandale les Suèves indray iny partie an'ny Portugal iny zany misy an'ny Suève ny Visigoth ndray ny nisy ny Visigoth zany de partie an'ny Espagne iny miaraka amin'ny partie an'ny Frantsay kely misy an'ny Visigoth ny Saxon de fantatsika fa ny Angleterre am'izao fotoana zao nisy an'izany Saxon zany ny Ostrogoth izy no nandimby izy no nipetraka tao Roma zany ny Ostrogoth ndray no nipetraka tao Italie zany Lombara koa moa zany eo akaikin'ny Italie ihany koa teo ihany koa ny Lombara ny Erulle ihany koa tamin'iny côté ihany koa nisy ny Erulle zany côté atsinanana iny izany fa ato am'le toko fafito izy andininy faefatra amby roapolo de ahoana tsara izy ny lazana an'izy raha vakitsika kely izy toko fafito andininy faefatra amby roapolo de zao ny teneniny hoe
ary nitandroka folo dia mpanjaka folo izay hitsangana amin'izany fanjakana izany. Zany hoe hitsangana am'le zany hoe le fanjakana folo zany taorinan'ny fanjakana romanina de tsy hoe fanjakana tsy hoe biby vaovao no nisy taorinan'le biby matsiravina fa teo am'le biby matsiravina de nisy tandroka folony potra. Zany hoe mbola tao anatin'le continuité zany na fitohizan'le fanjakana romanina ihany le izy. Fa ny nandimby an'ny fanjakana romanina teto Occident zany de zao le fanjakana folo reo no nandimby an'ny fanjakana romanina teto Occident zany na hoe taty amin'ny tandrefana izany. De toizany nefa le vaky teny ahoana ozy izy satria izy miteny manao hoe arak'le tenentsika teo tapany voalohany am'le 720 de ahoana ozy izy ary nitandroka folo dia mpanjaka folo izay tsangana amin'izany fanjakana izany. De moa zavatra mampiasantsika teo hoe le tandroka folo zany maneho ilay mpanjaka folo ireo izay nandimby an'ny fanjakan'ny empire d'Occident izany. Fa inona indray nefa ny zavatra hitantsika raha vakirenantsika vakina kely eo amin'ny 7 de ahoana ozy izy nodinihako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novana teo alohan'io tandroka volana teo alohan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha ary indro nanamaso tony mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy. Nodinihako ny tandroka ka indro nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novoana teo anolohan'io ny tandroka telo tamin'ireo taloha. Tamin'le tandroka folo io zany de zao hoe nisy tandroka kely nipotra ozy izy. De rehefa nipotra ozy izy tandroka kely io de nanjera tandroka anankitelo. Nanjera tandroka telo. Fantatsika tsara fa le tandroka folo de maneho mpanjaka folo na fanjakana folo. Zany hoe nisy fanjakana kely nipotra ozy izy tao na mpanjaka kely nipotra zany. Zay hoe tandroka kely izy. Fa rehefa nipotra izy de zao nialehibe io tandroka io. De nanjera inona? Nanjera tandroka anankitelo. Zany hoe ty fanjakana ty zany, fanjakana kely izy olo tamin'ny voalohany mpanjaka kely. Fa raha izy nialehibe de nanjera tandroka telo izy na nanjera fanjakana telo izy zany na mpanjaka telo. De eo am'le 720 tapany faharoa izy no miteny an'izay. Vakitsika 720 tapany faharoa. Ary Israel koa hitsangana manaraka azy. Hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka telo. Ary Israel koa hitsangana manaraka azy hafa noho ny voalohany izy ary andresy mpanjaka telo. Manaraka le tandroka folo izy de hisy hafa anankiray koa hipotra ozy izy. De rehefa mipotra ozy izy io de zao hafa noho ny voalohany izy. Ahoana no mahafana azy satria hitantsika efa manana endrika eo le misy visage humain ary mahafana azy ihany koa am'le izy fanjakana ara-politika sady maninona ara-pivavahana. De ahoana ozy izy de toizantsika le izy ary andresy mpanjaka telo ozy izy. Eto zany de tena teneny mihitsy hoe andresy mpanjaka telo ozy izy. Andresy mpanjaka telo ity fanjakana ity. Karaha mijery zany sika eo amin'ny tantara zany satria tsika tsy afaka manazava fotsiny am'izao hoe tsy misy pirofo ara-tantara. De raha araky ny tantara zany de zao hoe inona ny ampianaran'ny tantarantsika de ny zavatra nisy de zao hoe ireo fanjakana anankitelo ireo zany zay nenjera tamin'ireo tandroka folo reo de reo de fanjakana arien zany reo fanjakana reo na hoe fanjakana arienne zany reo fanjakana reo. Inona moa le fanjakana arienne efa nianarantsika teto zany hoe ny fanjakana arienne zany de zao hoe izy tsy manaraka ny fivavahana katolika fa manaraka ny fivavahana manaraka ny fotom-pampianarany Arius. Io Arius io de zao pretra ny ala izy io. De nampianatra izy io zany, nampianatra ny fahamarinan'ny soratra masina. De betsaka ny firenena betsaka ny vahoaka resy lahatra taminy zany ary reo firenena la plupart an'ireo firenena folo reo zany, ny akabetsahan'ireo firenena folo reo de zao nanaraka ny fotom-pampianarany Arius ireo firenena ireo. Inona moa ny fotom-pampianaran'izy io? Fotom-pampianaran'ireo vahoaka arienne reo zany na hoe arien. Ny fotom-pinoan'izy ireo de zao hoe tsy mino izy fa hoe Jesosy de Andriamanitra. Fa ny finoany an' Jesosy Kristy de hoe zanak'Andriamanitra. Satria
raha ny fampianaran'ny katolika de hoe Jesosy de Andriamanitra. Fa ny anazy zany de zao hoe Jesosy de zanak'Andriamanitra. Zay zany finoany ariosy. Finoany koa de zao tsy mino fivavahana amin'ny Maria izy. Fotom-pampianaran'ny Eglizy zay. Finoany resaka hoe sary vongana zany, mety hoe resaka hoe confesse zany, tsy manao an'izany zany izy. Fa ny Eglizy zany no manana an'izany fotom-pampianarana zany. De ireto fanjakana arien ireto anefany, inona ny zavatra misy? Miady amin'ny mifanohitra amin'ny katolika foana na ny firenena katolika, satria fantatsika tsara fa rehefa nitsaraka zany ilay fanjakana romanina, rehefa nizara roa ny fanjakana romanina, de nisy ilay hoe fanjakana romanina andrefana, fanjakana romanina atsinanana. De fantatsika tsara fa rehefa nianjera le fanjakana tandrefana de nisolo an'ireo mpanjaka folo ireo. Zany hoe le fanjakana tatsinanana zany sisa tavela, le empire romanina tatsinanana, na hoe de l'Orient. De ny zavatra nisy anefa de ty, izy ireo nefany mifandona amin'ny Eglizy foana. Zany hoe ny poniny tatsinanana zany sy ny poniny tandrefana zany vokatra ny resaka hoe fivavahana tsy mitovy ihany koa zany de nisy fifandonana tao. Zany hoe tsy ireo firenena folo rehetra ireo no tena hoe nivavaka nanaraka ny fotom-pampianaran'ny Ariosy, fa vitsivitsy tamin'izy ireo nanaraka le fotom-pampianarany Ariosy zany zay antsoina hoe arien. De ny zavatra anankiray zany de ty hoe satria izy mifanohitra amin'ny Eglizy foana, ary zareo manomboka nibahana ihany koa satria nahazo fahefana izy, de ho an'ny Eglizy zany zavatra ratsy farany tena zavatra ratsy zany, satria manao manozongozona ny fotom-pampianaran'ny Eglizy ny fotom-pinoan'izy ireo. Manozongozona ihany koa ny firenena zay miaraka amin'ny Eglizy, ireo firenena manana an'izany fotom-pampianaran'ny Ariosy izany. Ary fantatsika tsara fa zao rehefa nianjera ny empire tandrefana na ny empire d'Occident, de ny telo tamin'ireo fanjakana folo ireo de nipetraka manodidina n'Italia. Na tao a Roma mihitsy ara no nipetraka zany. Ka tsy zakan'ny Eglizy mihitsy zany. Satria tamin'izany vanim-potoana zany tsy afaka nipetraka tao ny fanjakana katolika zany, na ny lehiben'ny Eglizy katolika zany tsy afaka nipetraka tao Vatican zany. De inona ny zavatra nisy? De hojerentsika aloha iza daholo ary ireo fanjakana anankitelo ireo zany, zay tena hoe nitana ny fotom-pampianaran'ny Ariosy ary nanozongozona ny fotom-pampianaran'ny Eglizy, de ireo fanjakana telo ireo zay nipetraka na teo Italia na nanodidina any Italia, izay tena hoe menace zany na hoe fampitahorana ho an'ny Eglizy katolika zany sy ny fanjakana izay mitana ny fotom-pampianaran'ny Eglizy. Voalohany ireo zany de ny Visigoty, ny am'le fanjakana telo ny resaka eto zany, iza daholo le fanjakana telo. Voalohany ny Visigoty, ny faharoa ny Vandale, ny fahatelo ny Ostrogoty. Ny Visigoty amin'iny faritra Espagne iny zany na misy partie kely amin'ny la Frantsa misy ny Visigoty. Ny Vandale amin'ny nord-ny Afrika iny na hoe ny aty amin'ny avaratry ny Afrika zany, sy amin'ny île ireo misy nosy eo amboniny kely ireo zany. De ny Ostrogoty moa de mipetraka tao Roma mihitsy izy, satria tao tao zany izy no nanjaka ny Ostrogoty. Ny zavatra nisy ara de ty, rehefa nifandimby ny souverain katolika zany, na hoe ny mpitondra katolika, na hoe ny papa zany, de zao ny sain'izy ireo de zao hoe atao ahoana ny fomba mingorana an'reto firenena ireto sy an'reto danger reto, satria sady danger ho atsika ireto ara-nofo no ara-panahy, sady danger ho atsika ireto no ara-nofo no ara-panahy, ka ahoana ny fomba mingorana an'reto? Ka rehefa resy lahatra zany ny mpanjakan'ny Franc, resy lahatra ny rehefa nanaiky ny fotom-pampianaran'ny Eglizy katolika ny Franc moa zany de zao hoe ny Frantsa am'izao fotoana zao zany, petite partie am'izany fotoana zany,
de rehefa resy lahatra rehefa nanaiky ny fotomponon'ny eglizy katolika ny mpanjaka ny front tamin'izany fotoana zany ataontsika hoe Clovis. Izy io nanjaka tamin'ny taona 485 hatramin'ny 511, nanjaka tamin'ny taona 485 hatramin'ny 511. De izy ty moa natsoina ihany koa hoe Nouveau Constantin. De rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy, de zao inona ny zavatra nataony? Vokatry ny fampirisian'ny eglizy taminy satria izy zanaky ny eglizy. De zao ny mpanjakan'ny Frantia ny attaqué any Visigoth, zany hoe nanafika ny Visigoth zany ity mpanjakan'ny Franc ity. Tany amin'ny tany Voyer izy no nanafika ny Visigoth, akaiky ny Poitiers moa zany no misy anazy io eto France. De ny potehany tanteraka ny Visigoth tamin'ny taona 508. No potehany tanteraka ny Visigoth, rava tanteraka ny firenena Visigoth tamin'ny taona 508. Zany hoe tamin'ny taona 508 io zany nanomboka nametraka ny fahefan'ny ny eglizy katolika zany teto Europa. De rehefa avy eo ndray taty aoriana ny zavatra hitantsika tamin'ny alalan'ny empereur Tatsinanana de Justinien, amin'ny alalan'ny empereur Tatsinanana Justinien zay nanjaka tamin'ny taona 527 ka hatramin'ny 565. De izy io no nanino nanafika nanao fanafiana ny velatra be zany tamin'ny firenena arien zany. Nanao fanafiana mivelatra be izy tamin'ny firenena arien. Ka ny Vandale zany tany amin'ny avaratry ny Afrika ety zany, aty amin'ny côté misy ny Tunisie ety, de tena potika sy rava tanteraka tamin'le ady tao Tricamarum zany tamin'ny taona 534. Zany hoe resy tao Tricamarum zany ny Vandale tamin'ny 534. Zany hoe potika koa zany ny firenena Vandale. Ary farany tamin'ny alalan'ny Justinien ihany. De zao tafian'ny Justinien ny Ostrogoth tao a Italie, resy koa ny Ostrogoth ary voaroka tao Roma zany izy tamin'ny 730. Voaroka tao Roma ny firenena Ostrogoth tamin'ny 730. De tamin'io 730 io zany ny eglizy na hoe le fanjakana zany hoe sady ara-politika no ara-pivavahana. De zao hoe afaka nanjaka tamin'ny fahafenona am'izay izy teto Europa zany. Afaka nanjaka zany hoe nahazo plein pouvoir ny eglizy zany tamin'izay fotoana zay. Satria resiny zany afaka tamin'ilay loza mitatao teo alohany zany, satria izy le loza mitatao teo alohany. De reto fanjakana arien reto zany loza mitatao teo alohany satria danger eo anazy reo sa ara-nofo sady ara-panahy. De rehefa afaka tamin'io loza io izy, de zao afaka nanjaka amin'ny fahafenona am'izay izy teto Europa izany. Ary afaka nanino? Afaka nivelatra izy teo amin'ny lafiny ara-pivavahana sy ara-politika. De mazava ho azy fa ny eglizy no nanino? No nandimby ny empira romanina zany. Rehefa lavo ireo fanjakana telo ireo zany satria nipetraka tao Roma indray ny fanjakan'ny nipetraka tao Roma indray zany ny siège-ny eglizy zany. De fantatsika moa fa Vatican izany. Izany zavatra zany tsy hoe zavatra ny foronina zany. Fa amin'ny teny frantsay milazana azy hoe fait historique zany zavatra zany. Ary fantatry ny rehetra zany, fantatry ny mpahitatara zany fa tsy zavatra foronina zany. Raha monsieur documenté zany ianao manao recherche ianao de fantatrao fa marina ara-tantara zany zavatra zany. De ty zao misy citation ana historien anankiray raha milafiny tantara satria tsy afaka miteny zavatra tsy misy proof koa tsika. De ty historien ty ny anarany Charles Pisson ny anarany. Izy ty zany velona tamin'ny taona 1893 ka hatramin'ny 1963. Ity historien ty zany de spécialiste izy amin'ny resaka hoe question ara-pivavahana, indrindrandrindra mikasika ny eglizy sy ny Vatican. Zay zany ny spécialitén'izy ty. Spécialiste ara-pivavahana izy indrindrandrindra amin'ny resaka ny eglizy, momba ny eglizy zany sy ny Vatican. De zao ny zavatra teneniny tsara satria tsika miresaka le hoe
le fanjakana zany ara-politika sady ara-pivavahana ny eglizy zay oentin'ny papa zany de zao hoe io no nandimby zany an'ilay empira romana satria fantatsika tsara fa io nge ny fanjakana farany mipotra tam'le biby matsiravina fantatsika nisy le biby matsiravina maneo le fanjakana romana de rehefa aveo nefa nipotra tamin'io biby io nisy fanjakana folo nipotra teo de rehefa aveo nisy tandroka kely nipotra indray nanana endrika olombelona ka io ny fanjakana farany io zany ny tena fanjakana plus important araky ny mpandinika zany de zao tsara ny tenenin'ny mpandinika anazy na ty historien ty izay spécialiste zany ny amin'ny rasaka ara-pivavahana momba ny eglizy sy ny Vatican izany de zao ny zavatra teneniny Charles Pisson izy décrit l'église zao ny teneniny le pouvoir religieux et politique qui apparaît au moment de la division de l'Empire romain comme son successeur naturel et inattendu. Le fanjakana ara-pivavahana ozy izy sy ara-politika zay nipotra ozy izy taorinan'ny faharavan'ny Empire romanina. De io ozy izy no nandimby azy naturel ozy izy. Io nandimby azy naturel ozy izy. Sady izy zany tonga de izy nandimby azy naturel son successeur naturel ary tsy napoizina mihitsy hoe izany fanjakana zany no andimby ny Empire romain. De toy izany, l'Empire romain se disloque et la papauté voit d'autant son autorité grandir. Rehefa rava ozy izy rehefa potika ozy izy ny Empire romain de zao ny papa ozy izy rehefa rava ozy izy ny Empire romain de zao ny fahefan'ny papa ozy izy de nitombo. Io le hitantsika le hoe nialehibe izy io tandroka kely io zany nialehibe de nanjera ino nanjera tandroka anankitelo verenasika kely nge le amin'ny toko fafito andininy fahavalo ahoana ozy izy teo nodiniko ny tandroka ka izy nisy tandroka iray kely koa nipotra teo aminy ary novana teo anoloany ny tandroka telo tamin'ny taloha ary ino nanomaso mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy de amin'ny teny hafa moa izy amin'ny verset hafa ao anatiny io de teneny mihitsy hoe nialehibe ozy izy io tandroka kely io ary rehefa nialehibe izy de zao nanjera tandroka telo zany hoe nialehibe nge izy nialehibe araky le teneny eto zany hoe rehefa nianjera ozy izy le fanjakan'ny Empire romanina zany de ny fanjakan'ny papa ozy izy de zao nitombo. De tout ainsi, quant à la papauté, elle avait définitivement suppléé dans Rome la puissance impériale. Ny fanjakan'ny papa ozy de zao nanolo tanteraka ny Empire romanina zany na hoe ny fahefan'ny Empire romanina tao Rome satria ny fahefan'ny papa de aiza no mipetraka ao a Roma no mipetraka ny fahefan'ny papa. De toy izany ihany koa l'unique régulateur de l'anarchie inona moa zany hoe l'unique régulateur zany hoe mpanitsy sy ara-pivavahana zany izy ny am'izay zavatra tsy mety ny amin'ny fanjakana teto Eropa ka raha misy problème teo amin'ny romanina sy teo amin'ireo vahoaka antsoina hoe barbare le peuple zay le vahoaka germanika zany raha misy problème zany na misy conflit na misy ady teo amin'ny vahoaka romanina sy teo amin'ny vahoaka barbare zany de ny papa zany no manino izy no manitsy an'izay problème zay ary ny fahefany tsy azonao hananovana manavita managadra izy manavita manasazy izy tena hoe manana fahefana lehibe mihitsy izy de zay fipetrahany zay zany am'le hoe l'unique régulateur de l'anarchie na hoe mpanitsy ara-pivavahana zany de mametraka azy zany zay ho mpanjakan'ny romanina zany mametraka azy ho mpanjakan'ny romanina zay zany de mazava ho azy raha izy zany lasa naka ny toeran'ilay fahefan'ny Empire romanina. De toy izany ihany koa c'est le pouvoir temporel qui commence la souveraineté politique de l'évêque de Rome chef de l'église universelle nanomboka teo zany ny fahefan'ny papa hatram'izao zany nanomboka teo ny fahefan'ny papa hatram'izao zany
dia ny fanjakan'ny evekan'ny Roma ozy izy sy ny mahalehibe azy amin'ny fiangonana maneran-tany. Izy zany mpanjaka izy satria ny toeram-panjakany dia zao hoe ao Roma izy, ao ny toeran'ny siège de son pouvoir zany ao Roma. Manjaka izy amin'ny firenena teto Eropa tamin'izany vanim-potoana zany. Ary izy ihany koa no lehiben'ny eglizy maneran-tany. Amin'izao fotoana zao moa dia misena maneran-tany zany io fahefan'ny papa io zany. Ny olona zany tsy mahita an'izany zavatra zany, fa ohatran'ny hoe zavatra subtile zany, fa manana ny toerany, tena manana ny toerany ny papa manerana an'izao tontolo zao. Fa mbola toizantsika moa izy zany. Dia ahoana ozy izy? La petite corne est un pouvoir religieux lié d'une manière ou d'une autre au pouvoir politique de Rome. Ity tandroka kely ty ozy izy dia fahefana ara-pivavahana izay maninona? Mikambana amin'ny fahefana ara-politika ny Roma. Zany hoe tsy misaraka amin'ny fahefana ara-politika ny Roma mihitsy zany io, fa ty fanjakana ara-pivavahana ty zany, ny fanjakana papaly dia zao miaraka amin'ny fahefana ara-politika ny Roma foana ozy izy ty. Izy io dia zay mahatonga ilay izy hoe ny firenena ny eglizy ange, ka tsy hoe lehibe ny eglizy maneran-tany fotsiny ny pape, fa Vatican ka firenena ny Vatican. Ary zany Vatican zany hoe c'est le plus petit pays du monde. Izy zany ny firenena kely indrindra manerana an'izao tontolo zao, satria ny haben'ny territoiran'ny Vatican mba fantatrareo firy 40 hectares, 44 hectares izy zay raha tsy diso maximum 44 hectares ny haben'ny firenena Vatican. Kanefa zay 44 hectares zay mahatonga azy hoe tandroka kely, fanjakana kely. Fa nefa izy no manjaka amin'izao rehetra zao, dia ny fanjakany aiza no mipetraka? Ao Roma ny fanjakany no mipetraka. Zany hoe ny fahefan'ny eglizy zany dia zao tsy tafasaraka mihitsy io amin'ny fanjakana ara-politika ny Roma, fa tsy maintsy miaraka foana zany. Ary ny antony hoe izy mipetraka ao Roma io dia mazava ho azy fa izy no nandimba ilay fahefan'ny empire romanina zany. Ary ny anarany raha teo ahoana ny antsoina ny anaran'ny eglizy? L'église catholique romaine. L'église catholique mitondra ny anaran'ny Roma mihitsy izy, l'église catholique romaine. Araka ny faminaniana dia inona ny zavatra hitantsika? Ity fahefana ity ara-politika sy ara-pivavahana dia zao mbola eo io hatramin'izao, satria io zany no mamarana ny tantaran'ny tany. Raha mijery tsika ny amin'ilay karazana biby zay nifandimby hitantsika zany, dia ity biby fahefatra ity zavatra hitantsika dia zao hoe io ny biby farany io, nisy tandroka folo io, ary nisy tandroka kely nipotra teo aminy, nisy tarehan'olona. Ny alehibe ozy izy nanenika ny tany rehetra. Ary apartirany nanomboka tamin'ilay 538 rehefa nenjera ny fanjakana Ostrogoth tao Italia, dia fantatsika fa ny tombo ny velatra amin'izay ny fahefan'ny papa ara-politika sy ara-pivavahana. Dia ity fanjakana ity zany dia natsoina hatramin'ny farany zany nisinyity fanjakana ity, fa tsy hoe hatramin'ny periode napetraka kely fotsiny, fa ity fanjakana politika ity zany, ity fanjakana sady politika no ara-pivavahana ity zany, dia ny fanjakan'ny papa zany dia maharitra hatramin'ny farany zany io fanjakana io. Io zany no mamarana ny tantaran'ny tany. Zany hoe amintsika mbola eto zany dia mbola eo, dia anjarantsika mbola eo ve zany fanjakan'ny papa zany, mbola eo zany hatramin'izao. Inona ny asan'izy ity? Jerentsika ihany koa ny asan'izy ity. Dia vakintsika ny andininy fa 520. Ahoana ny teneniny? Toko fa 7 ny andininy fa 520 dia zao ny teneniny ato. Ary teneny ohatra ny avy indrindra izy, sy ampahory ny olo-masiny ny avy indrindra, ary hitady hanova fotoana sy lalàna, ary atolotry ny tanany ireo ambarapatapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa, ary atsasaky ny fetrandro. Izay zany ny asan'izy ity. Amatarantsika anazy zany hoe, satria tsika zany mijery ny pirofo hoe
iza marina ty fanjakana ty so de zavatra tonotononina fotsiny hoe mitentsika ny eglizy zany fa tsy maintsy profotsika araka tantara lizy hoe iza marina ty tandroka kely ty de efa nijerentsika ny natoran'izy ty faharoa manaraka zay jerentsika hoe tamin'ny fotoana inona nipotrahana izy ty de hitantsika teo hoe tamin'ny fotoana nanandrerana n'le tandroka telo de iza reo tandroka telo zay nazeran'ireo de ny fanjakana visigoty ny fanjakana vandalina ary ny fanjakana ostrogoty de etranytsika mijery ndray koa zany ny asany satria teneniny Daniel zany zay ara-pamin'iny hoe zao ihany koa ny asan'ity fanjakana ara-politika sy ara-pivavahana ty de le tandroka kely izany de inona ny asany ozy izy teo averiko le 120 ary teny anohatra ny avy indrindra izy zany hoe manohatra ny avy indrindra izy zany ampahory ny olomasiny ny avy indrindra izy zay koa zany ny asa ataony ampahory ny olomasiny ny avy indrindra izy ary tady anova fotoana sy lalàna zany hoe manova ihany koa izy fotoana sy lalàna zany zay zany zavatra ataony anohatra ny avy indrindra izy ampahory ny olomasiny ny avy indrindra izy ary maninona anova fotoana sy lalàna ozy izy de eto mbola apetrany ihany koa le izy toizany ahoana ozy izy ary atolotry ny tanany ireo ambara-patapitry ny fetrandro ray sy fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro irle vahoaka an'Andriamanitra zany de zao atolotry ny tanany ireo ambara-patapitry ny fetrandro ray fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro zany hoe napetraka amin'ny fepitoana mihitsy zany ny fotoana ihany koa amongorany ny olona masina de ho jeretika ihany koa zay hoe zavatra sady efa hitantsika tety moa zany fa mbola iverenantsika kely hoe tanteraka tokoa ary ve zany hoe tao anatin'io fepitoana fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro io izy tena hoe nampahory sy namono ny olona masina ihany koa de tsy maintsy mijery zany tsika zay ara-paminanina ao amin'ny soratra masina mijery ihany koa tsika ara-tantara ihany koa hoe marina ve zany zavatra zany mitombona ve izany zavatra izany de ny zavatra ho jerentsika voaloha zany de jerentsika le hoe anohatra iteny anohatra ny avy indrindra izy anohatra ny avy indrindra izy amin'ny lafininona no anoherany ny avy indrindra de eo amin'ilay Daniela 7:9 tapany faharoa izy no miteny an'izay Daniela 7:9 tapany faharoa de ahoana ozy izy verenako vakina mihitsy le tapany faharoa azafady Daniela 7:9 tapany faharoa ary indro nanana maso toy ny mason'olona sy vava miteny zavatra miopapana izy manana maso toy ny mason'olona izy ary miteny zavatra miopapana izy io zany io vavany miteny zavatra miopapana io zany io ny anoheran'ny avy indrindra zany miteny zavatra miopapana izy anohatra ny avy indrindra ozy izy de teneniny ary am'le 9 teo hoe miteny zavatra miopapana io ka ino moa zavatra miteny zavatra miopapana ataon'io zany fa amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy io de hoe une bouche qui parlait avec arrogance zany hoe arrogance zany resaka hoe fieveratena zany resaka hoe avinavina zany hoe fa mihevy tena manana ny toerana misy azy zany izy de lafina anankiray ihany koa de zao hoe tsy refesy mandidy izy fieveratena avinavina zay zany le hoe miteny zavatra miopapana ka raha vo mitenan'izay zany ianao de le zavatra hitantsika tany aloha ihany no miverina le fanahany babela zany io mbola hita io zavatra hitantsika tany amin'ny babela io zavatra io rehefa niresaka tany amin'le Genesis 1:10 tsika de inona moa le zavatra nataony ireto vahoakany babela reto verenantsika kely le izy 1:10 verenantsika kely aty amin'ny Genesis 1:10 Genesis 1:10 de ahoana ozy izy eo amin'ilay 1:4 vakitsika le 1:4 ary hoy izy andeha isika anao tanàna sy tilikambo ho antsika ka ny tampony atakatra ny lanitra de anao zay azontsika laza fandrao eleny ambonin'ny tany rehetra isika eo zany le hoe fieveratena efa nievitena zany reto vahoakany babela ireto teny zavatra teneniny de hoe andeo isika ozy izy anao tanàna sy tilikambo ho atsika de io tanàna sy tilikambo ataontsika io izy de zao ka ny tampony atakatra ny lanitra
Andriamanitra nefa miteny manao hoe ny lanitra ny seza fiandrianako ary ny tany no fitoeran-tongotro. Zany hoe manao defi amin'Andriamanitra mihitsy zany izy. Anao tilikambo tsika hatakatra ny lanitra ozy izy dia toy izany ihany dia anao izay azotsika laza fandrao hielany ambonin'ny tany rehetra isika. Anao izay azahoantsika laza amin'ny teny frantsay ny ilazany anazy io dia zao faisons nous un nom ozy izy. Anao anarana iray ho atsika. Zany hoe ina moa dikan'io lasa ponina iray tsika fandrao hielitsika ozy izy. Fa jereo nge ny zavatra misy amin'izao fotoana zao. Fa politika komange ny politika mondiale amin'izao fotoana zao. Politika commun zany hoe mitambatra zany ny firenena rehetra, ny firenena mikambana. Defi amin'Andriamanitra nge zany zavatra zany. De io zany le zavatra miopampana tenen'ity fanjakana ara-politika sy ara-pivavahana ity dia le tandroka kely miteny zavatra miopampana izy. Zany hoe manana fiheveran-tena zany izy eo anatiny io. Manana avinavina zany izy. Satria nahoana manana plein pouvoir izy. Ka raha vao miteny ianao hoe anakatra ny lanitra ianao, raha vao miteny ianao hoe anao anarana ho iray tsika dia manao defi amin'Andriamanitra zany ianao amin'izay fotoana zay. Ka le fanahiny babela nge dia zay le resaka arrogance io zany dia zao hoe na le hoe teny zavatra miopampana zany dia zao io le fakana le toeran'Andriamanitra zany io. Fakana le toeran'Andriamanitra. Aozy izy ny soratra masina. Olombelona ihany ianao ko mahoana ianao no milaza ny tenanao Andriamanitra ozy. Dia nefa zay mihitsy ny zavatra ataon'le tandroka kely zany. Mihevi-tena izy hoe efa manana ny toerana izy, ambony izy, tsy refesy mandindy izy, dia afaka manao izay tiany ataony izy. Fa ngainao afaka ny fahefan'ny zanak'olombelona nge ka eo ambanin'ny fahefan'Andriamanitra. Ka ifanahan'ny babela io zany no mitoetra ao anatiny zany. Ka raha vao mitoetra ao anatiny zay fanahin'ny babela zay dia manina misantoka zany amin'izay fotoana zay izy ilay identité an'Andriamanitra na hoe le usurpation an'Andriamanitra. Zany hoe fisandohana zany. Dia hojerentsika raha zany satria hijery an'izay tsika mikasika le hoe miteny zavatra miopampana ty fiangonana ty tandroka kely ity. Izy miteny zavatra miopampana io manana avinavim-panahy izy, mihevi-tena izy, fiheveran-tena io. Ka raha mijery fotsiny zany tsika satria hoe eo le hoe tahaka ny babela hoe hiezaka hatratra ny takatra ny lanitra. Dia raha mijery tsika ny teny zavatra miopampana ny tenenay n'Eglizy na ny tenena ny atsonan'ny papa. Inona ny zavatra, inona ny anarany atsonan'ny papa? Ny anarany atsonan'ny papa dia maninona? Ao anatin'ilay fisandohana an'Andriamanitra. Ao anatin'ilay fisandohana an'Andriamanitra satria Andriamanitra no manana an'izay anarana izay nefa no papa no mitondra an'io anaran'Andriamanitra io. Raisika kely nge inona ny atsonan'ny papa? Ny papa atsoina hoe vicaire de Dieu. Raha vao miresaka hoe vicaire zany ianao amin'ny teny latine na hoe vicarius. Ny dikany hoe vicarius dia hoe suppléant na hoe remplaçant. Zany hoe manolo zany ianao na hoe misolo an'Andriamanitra. Ny papa zany milaza hoe izy misolon'Andriamanitra, izy misolon'Andriamanitra eto ambonin'ny tany. Na hoe manolo an'Andriamanitra, izy ny remplaçant an'Andriamanitra. Dia mametraka an'izay anaran'izay zay vicaire de Dieu ny papa. Vicaire de Dieu izy. Fa roa manaraka an'izay ny papa ihany koa dia antsoina hoe inona? Roi des rois et seigneur des seigneurs. Mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Fantatsika tsara fa ny mitondra izany anarany hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo zany dia izy Jesosy Kristy no mitondra izany anarany hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo zany. Aty amin'ny Apokalipsy 3:20 mitenen'izany izy. Apokalipsy 3:20 dia vakitsika ny 9:20. Dia izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Izany hoe Kristy zany io resahana io. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. I Kristy zany no manana an'izany anarana zany hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Nefa ny atsonan'ny papa ihany koa eto tany dia zao hoe roi des rois et seigneur des seigneurs, mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo.
misandoka ny anaran'Andriamanitra nge zany. Ny papa ihany koa dia antsoina hoe le Saint-Père na ihany koa hoe Papa Ray Masina. Kanefa zany anarana hoe Père zany raha vao miresaka ara-pivavahana no resahana dia maneho an'iza? Maneho an'Andriamanitra ray zany. Maneho an'Andriamanitra ray. Dia ahoana nefa ny tenenan'i Jesosy mikasika n'io anarana io? Aty amin'ny Matthieu 7:27. Matthieu 7:27 dia zao ny teneniny eo 7. Ary aza milaza olona etỳ tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia ilay any an-danitra. Ary aza milaza olona etỳ tany ho rainareo, fa iray ihany no rainareo dia izy any an-danitra. Ny papa nefa eto tany dia antsoina hoe le Saint-Père na hoe Papa Ray Masina. Jesosy miteny manao hoe aza milaza olona etỳ tany hoe rainareo, raha vao miresaka hoe ara-panahy no resahana eto na hoe ara-pivavahana. Ny papa nefa antsoina hoe Papa Ray Masina. Ny mopera ihany koa, ahoana ihany koa ny antsoina ny mopera? Zany mopera zany ange avy amin'ny teny frantsay hoe mon père, mon père. Teneny gasy moa rehefa managasy iny izy dia tonga dia toizany fotsiny izy mopera. Fa ny pretra katolika dia antsoina hoe mon père na hoe mopera. Nefa hoe tsisy azo antsoina hoe ray etỳ tany raha vao hoe ara-panahy no resahana ara-pivavahana. Fa iray ihany ny raintsika ozy izy any an-danitra ho Jesosy Kristy. Dia le Jehova tompony maro fa aza milaza olona etỳ tany hoe rainareo. Fisandohana zany zay le hoe fisandohana ny anaran'Andriamanitra. Zay le hoe miteny zavatra mihoapapana. Satria fa manana fiheveran-teny izy dia manino? Musurper ny identité an'Andriamanitra na misandoka ny anaran'Andriamanitra. Hitantsika teo zany izy naka le anarana hoe vicaire de Dieu na hoe vicaire an'Andriamanitra, zany hoe misolo an'Andriamanitra. Iza koa no raisiny teo? Iza koa no anarana ny raisiny teo? Le hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo. Anaran'i Jesosy Kristy zany. Ny Ray Masina na hoe le Saint-Père, zany ny anarana hoentin'ny papa. Na ihany koa ny mopera izay antsoina hoe mon père zany, hoe ray. Misandoka koa izy satria nahoana? Iray ihany ny raintsika dia izy Andriamanitra ray. Aza milaza olona etỳ tany ho rainareo izy Jesosy Kristy, fa iray ihany ny rainareo dia ilay any an-danitra. Jehova tompony maro. Lazaina ihany koa ny papa fa maninona? Détenteur de la plénitude du pouvoir, zany hoe mitana ny fahefana amin'ny fahefahafenona, na hoe mitana ny fahefana faratampony amin'ny resaka ara-panahy sy amin'ny resaka ara-nofo. Ny papa zany dia lazainy hoe manana io faratampony fahefana io na ny fahafenon'ny fahefana amin'ny lafiny ara-panahy sy amin'ny lafiny ara-nofo. Ka izany anarana voalaza rehetra teo zany na hoe le hoe resaka hoe Saint-Père, resaka hoe mitanan'le hoe fahafenon'ny fahefana na resaka hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo, izany anarana rehetra zany dia anaran'Andriamanitra zany no nalainy. Ary izy mbola mahavita mitony tena ihany koa hoe vicaire de Dieu, hoe izy no misolo an'Andriamanitra eto tany. Tena fisandohana tanteraka an'Andriamanitra izany. Dia amin'ny izy misandoka an'Andriamanitra nefa dia zao, ity fahefana ity zany dia zao hoe iza moa no afaka misandoka ny anaran'Andriamanitra zany na no misandoka an'Andriamanitra izany. Fa ny olona zany na ny fahefana afaka maka an'io anaran'Andriamanitra io na misandoka an'Andriamanitra dia zao hoe olona io na fanjakana io mahalala tsara an'Andriamanitra. Ary iza no afaka misandoka an'Andriamanitra raha tsy ny vahoaka an'Andriamanitra izay mahalala azy indrindra. Dia ny Eglizy nefa no maka an'izay toerana izay eto. Satria raha ohatra ka lazaintsika hoe
ny misandoka an'Andriamanitra dia mety hitentsika hoe ny fanompo-tsampy no misandoka afaka misandoka no misandoka an'Andriamanitra ireo fa tsy ny eglizy zany diso zany fa raha mitentsika hoe ny fanompo-tsampy no misandoka an'Andriamanitra ireo karazana fanompo-tsampy zay mety karazana hitantsika hoe na fivavahana amin'ny vato, amin'ny hazo, amin'ny rano sy amin'ny zavatra eny amin'ny habakabaka rehetrarehetra eny dia tsy fisandohana an'Andriamanitra ny ilazana an'ireny fa lazaina inona ny anarana intsona an'ireny reny ny antsona hoe fanompo-tsampy ary ny soratra masina dia milaza an'ireny hoe fanompo-tsampy eto nefa ny zavatra teneniny eto dia zao hoe miresaka izy ny amin'ilay hoe miteny zavatra miopampana miteny amin'ilay hoe usurpation de Dieu na hoe fisandohana an'Andriamanitra ka raha fisandohana an'Andriamanitra zany izy eto dia fisandohana an'Andriamanitra mihitsy no resahana eto fa tsy miresaka mihitsy izy hoe fanompo-tsampy ka iza moa no afaka misandoka an'Andriamanitra raha tsy ny vavolombelon'Andriamanitra ihany dia izay mahatonga azy hoe ny eglizy no misandoka an'Andriamanitra eto zany satria alainy ho anazy ilay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra alainy ho azy ilay maha-an'Andriamanitra an'Andriamanitra dia ny zavatra hitantsika nefa dia zao hoe ity tandroka kely ity nefany dia tsy vitany hoe miteny zavatra miompampana izy fa eo amin'ny asa ataony dia maninona maka ny toeran'Andriamanitra mihitsy koa izy eo amin'ny asa izay ataony eo amin'ny tantara satria ny zavatra hitantsika dia zao eo amin'ilay 520 dia ahoana izy eo amin'ny 520 manao hoe 7 jerenantsika kely Daniela 7:520 dia zao no teneniny eo ary teny anoatra ny avy indrindra izy sy ampahory ny olo-masiny avy indrindra ary tady anova fotoana sy lalàna zany hoe izy ity zany tsy vitany hoe hiteny anoatra ny avy indrindra amin'ilay izy vavany miteny zavatra miopampana io izy tsy vitany hoe anoatra ny avy indrindra izy amiteny zavatra miopampana fa inona ny zavatra ataony aka ny toeran'Andriamanitra mihitsy izy eo amin'ny tantara araka ilay niteneniny teo hoe anova fotoana sy lalàna ozy izy anova fotoana sy lalàna izy dia io indray zany no resahantsika amin'ny lesona manaraka hiresaka an'io hoe inona indray ary ity zavatra hovain'ity zany amin'ny resaka hoe fotoana sy lalàna ity satria fantatsika tsara fa Andriamanitra irery ihany no afaka manova ny fotoana sy ny lalàna zany satria an'Andriamanitra ny fotoana an'Andriamanitra ny lalàna izy nefa ny amin'izay fisandohany zay ilay hoe anohatra ny avy indrindra dia nalainy koa izay fahefana zay hoe afaka manova fotoana sy lalàna izy dia zay no jerentsika indray amin'ny manaraka izany fa tapitra fotoanantsika manasantsika iaraka ivavaka ary Jehovah-Andriamanitra raha io mankalaza anao zahay midery anao ary manome voninahitra anao misaotra rahay raha afaka nianatra sy nandinika ny teninao zay tamin'ity anio ity eny somary sarotra ihany ny lesona kanefa mangataka aminao zay ray aoka ny fanainao masina ray hiasa aminay amin'ny fahafenona ampahafantaranao anay ny sitraponao dia sy raha atao am-pony ray ny teninao ray ataovy eo an-tsainay mana masinanay ray ny amin'ny teninao ny fahamarinana dia raina mandrak'izay ny anaranao raha io dia ray ny anaranao Kristy io misy saotra Jehovah tompony maro ny anaran'i Jesosy nandratanay izao vavaka izao ray dia tao natrehanao aleloia amen dia mirary soantsika rehetra tahiny tompo daholy dia mifanome fotoana indray tsika manaraka baibay daholy tsika rehetra my father.